Lasa taon'Andriamanitra ianao fakahita sy misitraka amin'ny are-pasoavany. Dieu va vous faire rencontrer sa richesse, la richesse de sa grâce. Esoriny ianao eo amin'ny aretina dia hoentina ianao eo fanasitranana. Il va vous ôter de la maladie et vous amener à la guérison. Manaisitra anao eo amin'ny fatorana izy dia ataony isan'ny olona afaka ianao. Il va vous ôter vos chaînes et il va vous mettre parmi ceux qui sont libérés. Esoriny eo amin'ny famombana ianao dia omeny fahavokarana. Il va vous ôter de la stérilité et il va vous donner la productivité. Esoriny eo amin'ny fanandevozana ianao dia ataon'Andriamanitra olona afaka. Il va vous ôter de l'esclavage et il va faire de vous des hommes libres. Tsy mila mihera midevoly ianao na mihera mimpamosavy vao afaka. Vous n'avez pas besoin de demander la permission au diable ou aux sorciers. Fa vao maneno fotsiny trompetra dia fantatrao fa tafiditra amin'ilay fotoana ianao dia hanomboka hatsiaro an'iny trompetra iny Andriamanitra. Mais dès que la trompette va sonner, vous allez savoir que vous êtes entré dans cette année et Dieu va se rappeler de cette trompette. Miangavy ianao aza manao kinanga ny tombony omen'Andriamanitra anao zany. Je vous en prie, ne minimisez pas l'avantage que Dieu vous offre. Satria izao fotoana izao tena fotoana manokana tena ahitantsika ny asan'Andriamanitra amin'izay. Parce que ce moment, c'est un temps où on va vraiment voir l'œuvre de Dieu. Mba fantatrao ve fa rehefa hifarana le fampahoriana iseo le voninahitra. Est-ce que vous savez que lorsque la souffrance va se terminer, la gloire va se manifester? Rehefa Andriamanitra miditra tsehatra hoe anafaka dia manafaka izy. Lorsque Dieu va entrer en jeu pour vous libérer, il va vous libérer. Mahita promotion anao amin'ity taona ity. Je vois ta promotion pour cette année. Mahita élévation amin'ity taona ity. Je vois une élévation pour cette année. Mahita guérison amin'ity taona ity. Je vois une guérison pour cette année. Satria tsy avy aminao loatra le izy Parce que ça ne vient pas vraiment de toi, fa avy amin' Jesosy Kristy le izy. mais ça vient de Jésus-Christ. Misy olona eto afaka amin'ny fanahy manambady ianao. Ataovy amen. Fanahy manambady. Misy fanahy manambady an'ilay olona amin'ny alina. Tsisy olona miara-matory aminy fa fanahy miara-matory aminy. Afaka ianao amin'ny anaran'i Jesosy. Il y a une personne ici qui va être délivrée des maris de nuit, des conjoints de nuit. Ce sont les esprits qui couchent avec les gens la nuit. Misy olona koa eto tena ampahafantarin'Andriamanitra anahy fa tokony esoriny ianao ao anatin'ny fanahy fijangajangana. Il y a une personne aussi ici, Dieu me le fait savoir, tu dois être ôté de l'esprit de David. Na amin'ny fisainanao na amin'ny fonao ho fitsoran'Andriamanitra ianao amin'izao taonjobily izao. Que ce soit dans tes pensées ou dans ton cœur, Dieu va te délivrer en cette année du jubilé. Hitako Andriamanitra fa pakatra anao midingana sy nivoana bénédiction sanction amin'ny alalan'ny fiombonana aminy amin'izay. Et je vois que Dieu va te faire élever encore plus dans une vie de bénédiction et d'onction par la communion avec lui. Mba eritrereto hoe tsy mila mihera akory amin'ilay tompony mpampiasa azy ny mpiasa fa raha vao maneno fotsiny ny trompetra dia afaka makanetana izy dia mivoaka. Imaginez un peu, l'employé n'a pas besoin de demander la permission à son employeur. Dès que la trompette sonne, il prend ses affaires et s'en va. Manomboka izao zany hoe tsy mila mihera vao afahany. Donc à partir de maintenant, tu n'as pas besoin de demander. Fa ho tsaronao fa toapakasitrahanao anao ty taona ity. Mais tu vas te souvenir que c'est une année de grâce pour toi cette année. Andre vavolombelona be dia be avy aminareo zay On va avoir beaucoup de témoignages venant de vous ny amin'ny zavatra hitranga amin'ity taona ity. pour tout ce qui va se passer cette année. Tsy taona no mitondra an'ilay izy Ce n'est pas l'année qui fait que c'est comme ça. fa Andriamanitra no manao an'ilay izy ao anatin'ny taona. Mais c'est Dieu qui l'accomplit dans l'année. Tiako ho fantatrao ty fahamarinana anankiray ity. J'aimerais que tu comprennes cette vérité. Tiava fahamarinana. Aime la vérité Mialahy ny fahotana. et sors du péché. Aza manaiky toetra amina karazana fiainana tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra lava. N'accepte pas de demeurer longtemps dans une vie qui n'est pas conforme à la volonté de Dieu. Ataovy renonao ao anatao fa tsy makasitra kotatsony ianao. Fais en sorte que tu ressentes ça dans ton cœur, que tu n'acceptes plus le péché. Aza manamary tena ao anaty fahotana zany. Ne te justifie pas dans le péché. Tsy ny olona voavitaka fa ianao ihany mamita tena amin'izany. Ce ne sont pas les gens qui sont piégés par ça. Tu te pièges toi-même. Miteneny Jesosy. Mitenena amin'i Jesosy. Dis à Jésus, Jesosy io Jésus, hiaraka aminao amin'ity taona ity. je vais cheminer avec toi cette année.
tsy anao kinanga amin'ny fiainam-panahiko Je ne vais pas faire n'importe quoi avec ma vie spirituelle. ianao efa niteny fa tonjobily ho aty taona ity. Tu as dit que c'est une année du jubilé pour moi cette année. Ny rehetra amiko Jesosy io raiso an-tananao. Tout de moi, Jésus, reçois-le entre tes mains. Reo tontolo na geja ara-panahy rehetra miaodiaody eo amin'ny fiainako Toutes les oppressions spirituelles qui sont encore dans ma vie, miara-miditra amin'ity taona ity qui aminao j'entre dans cette nouvelle année avec toi. ary androany Et aujourd'hui, amin'ny alalan'ny fiasan'ny fanamasina par l'œuvre du Saint-Esprit, rehefa aneny Jesosy mitrompetra lorsque la trompette va sonner, Jésus, dia iorakoraka izay on va crier. satria fantatra androany Parce que je sais fa ao anatin'ny trompetra maneno que dans la trompette qui sonne, ny mari-pahainoana sy mpandrenesana fa tafiditra amin'ny tonjobily tokoa izay. c'est le signe qui montre qu'on est bien entré dans l'année du jubilé. Efa tao anatin'ny tonjobily izay nanomboka 2 arivo taona lasa izay mandraka androany On était entré dans l'année du jubilé depuis il y a 2000 ans et jusqu'à aujourd'hui. fa ho anay manokana satria tafiditra amin'ny 50 taona izay Andriamanitra. Mais pour nous particulièrement, puisqu'on est entré dans la 50e année, Mangataka Andriamanitra eo androany je te demande, Seigneur, aujourd'hui, amin'ny anaran'i Jesosy avy any Nazareta. dans le nom de Jésus de Nazareth, Aoka androany qu'aujourd'hui, ho fanehoam-pamantarana que ce soit le signe, ny trompetra izay maneno que la trompette qui sonne va être le signe hitondra fanafana sy anao sara-panahy ho fantatry ny devoly fa tsy afaka anao misy fiainan'olona anankiray izay ao anatin'ity saly ity izy na izy io na izy Andriamanitra. que ce soit un signe pour le diable, une annonce spirituelle que le diable n'aura plus de mainmise sur la vie de quiconque qui est dans cette salle. Mino Andriamanitra androany Je crois, Seigneur, aujourd'hui. tena mino ny foko manontolo aho Je crois de tout mon cœur fa rehefa ho tanterahana eto izany androany que lorsqu'on va faire ça aujourd'hui, dia iseho eto ny voninahitra aho ta gloire va se manifester. iseho eto ny voninahitra aho. Ta gloire va se manifester. Ndao tsika anaraka tsara nyity toromarika ity makanesa ty aloha nao nambiana azafady miaraka Suis amin'le bien ces consignes. miaraka amin'le trompetra dia asina micro le izy On va mettre un micro sur la trompette. dia mbola tsy tsofina aloha On ne savent pas encore. manonona zany teny mpaminanina mifanaraka amin'le révélation manonona teny mpaminanina mifanaraka amin'le révélation Je vais proclamer des prophéties conformément à la révélation. efa azosika daholo ny fanambarana rehetra momba n'le tonjobily tao anatina fanambarana teo On a compris toutes les révélations qu'il y a dans l'année du jubilé, dans le message tout à l'heure. tsofina intelo le izy dia rehefa mitsoka voalohany ka mijanona le voalohany dia manao tsika hoe masina 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 Jehovah tompony maro eniky ny voninahiny tany rehetra. On va sonner la trompette une première fois et après ça, on va dire Saint, Saint, Saint est l'Éternel, maître de toute la terre et sa gloire remplit toute la terre. Dia rehefa tsofina fanindroa indray le izy dia mbola merantsika hoe masina 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 Jehovah tompony maro eniky ny voninahiny tany rehetra. Et quand on va sonner une deuxième fois, on va répéter Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées et sa gloire remplit toute la terre. Dia tsofina fanitelony amin'izay izy rehefa avy eo Et on va sonner une troisième fois. dia tongotsika dia manao miteny zany tsika amin'ny vavantsika décréter
vérité biblique izay tiantsika hitrangy eo fiainantsika afaka Andriamanitra tonga dia mika ianao mifanafahana na amin'ny aretina na amin'ny olana na amin'ny karazana fatorana na amin'ny karazana zavatra marobe tonga dia ambarao mifanafahanao fa androany hariva reko Andriamanitra miteny amiko ary efa niteny hoe miteny amiko Andriamanitra be dia be aminareo mahafantatra fa tena niteny izy hiaseto ny lanitra androany izy transfert tsy takatry ny sainao ataon'Andriamanitra alléluia. Et parce qu'on va sonner la trompette pour la troisième fois, proclamer les vérités bibliques sur votre vie, tout ce qui vous remplit, je suis libéré Seigneur, des choses comme ça, puisque Dieu a dit que le ciel va œuvrer dans cet endroit ce soir. Io resaka fitsofan'Andriamanitra io tsy hoe formule akory. Le fait de sonner la trompette, ce n'est pas une formule. Tsy hoe ao anatin'ny taona anankiray tika isika mihetsika dia tsokan-Andriamanitra foana. C'est pas que dans une année, à chaque fois, on va sonner la trompette. Tsy kilalao ilay izy tsinona. Ce n'est pas un jeu. Fa raha ohatra ka naniraka ny Gideon'Andriamanitra mitady miaramila mitady mpiatafika hiaraka aminy dia nasain'Andriamanitra izy nitsoka Anjomara dia nanantona azy ho azy izay olona tena hoe nirahan'Andriamanitra hiaraka hiatafika aminy. Mais Gédéon, quand il avait besoin d'une armée avec lui, Dieu lui a dit sonne la trompette. Et dès qu'il a sonné, tous ceux qui devaient venir avec lui sont venus. Zany hoe rehefa Andriamanitra maniraka amin'ny mpanompono hoe tsofiny Anjomara dia misy dikany. Donc quand Dieu envoie son serviteur et lui dit sonne de la trompette, c'est qu'il y a une raison. Mba tsangany hoe nitanan'izay olana fantatra anah dia niteny hoe tsofiny Anjomara hatramin'izay tsy mbola nahita nanandeha naniraka nareo nitsoka Anjomara ako. Levez vos mains si vous m'avez déjà entendu demander à quelqu'un de sonner une trompette. Je n'ai pas encore vu. Fa tamin'ity taona ity tena niteny Andriamanitra hoe tsofiny Anjomara amin'ny sasakalina. Mais cette année, Dieu a vraiment dit sonner la trompette à nous. Misy zavatra misy ouverture ara-panahy tsy ho takatry ny saintsika amin'ny fifandraisan'ny lanitra amin'ny tany androany alina. Il y a une ouverture spirituelle incroyable qui va se produire par la connexion entre le ciel et la terre ce soir. Rehefa overiny Jesosy dia ozy izy hoe ny feona arkanjely sy Anjomara ny tsofina dia lasa tsika mitodika tonga dia mahita an'i Jesosy lasa mandray an'i Jesosy. Rehefa maneno ny Anjomara dia ilay Anjomara ny signe mpamantarana fa tonga ny fotoam-pandrovana antsika. La Bible dit que lorsque Jésus va revenir, on va sonner la trompette et on va entendre la voix des archanges et c'est cette trompette qui va être le signe qu'on va être transformé. Kandroantsika anatanteraka izay zavatra sain'Andriamanitra ataontsika amin'ny fomba tsotra fotsiny. Donc ce soir, on va juste faire simplement ce que Dieu nous demande de faire. Mino aho fa misy fatorana eto androany tonga dia miala tsy te herika intsony ianao. Je suis convaincu qu'il y a des attaches qui vont être libérées aujourd'hui et tu vas juste plus avoir envie de ça du tout. Misy zavatra mbola nety taminao hatramin'izay fa manomboka androany tsy hety aminao intsony zany. Peut-être qu'il y a des choses qui étaient encore acceptables pour toi jusque-là, mais à partir de maintenant, ça va devenir inacceptable. Mijoro eto a profo velo ny fatokian'Andriamanitra na dia mpanompo kelin'Andriamanitra azy. Je suis ici et je suis une preuve vivante de la fidélité de Dieu. Et si je suis un petit serviteur de Dieu. Androany amin'ny anaran'i Jesosy andeha ho ataontsika izany. Aujourd'hui, dans le nom de Jésus, on va Alohan'ny hitsofana an'ilay izy aloha okofany amin'ny lanitra ny tanao dia mitenena amin'Andriamanitra. Jesosy eo androany manao fanekena aminao zay. Fa ireo kilalao rehetra tiany Satana matorana amin'ny fiainanay androany mivazany amin'ny anaran'i Jesosy. Rehefa hotsofina intelo ny toropetra mandritra nyity taona ity zay Andriamanitra dia atsapa fa efa nitsoka toropetra zay misasakalina mialohan'ny fiarahanay manomboka aminao ny taona. Ka androany Jesosy eo dia ho tanterana arabaky teny zany amin'ny anaran'i Jesosy avy amin'ny Nazareta.
Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Sotranao zay Andriamanitra. Fahiditra n'ity taona ity zay miaraka aminao. Reny fahavalo ny feo ananjomara androany. Iororo ny camp adverse mandritry ny taon'Andriamanitra. Tononoko amin'ny ara-panahy androany. Amin'ny alalan'ny fiasan'ny fanahy masin'Andriamanitra. Fa miororo ro fedina rehetra tady forona melezana anao mandritra n'ity taona ity. Raiso ny fanafana anao amin'ny anaran'i Jesosy. Raiso ny fanafana anao amin'ny anaran'i Jesosy. Manompo mahita ny fiasan'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao. Tenen'Andriamanitra, sokafo ny vavanao dia tenen'Andriamanitra. Afaka. Tenen le toetra ren le toetra ren le faturana ren le faratsiny ren. Roaya amin'ny anaran'i Jesosy. Roaya amin'ny anaran'i Jesosy. Roaya amin'ny anaran'i Jesosy. Reota mangetra. Reo fanahy mamatotra. Reo fanahy tsy mampandroso rehetra. Reo fanahy tsy mampisokatra anao amin'ny fitapon'Andriamanitra. Toerina amin'ny ran'i Jesosy anaketsana bahevana. Tsy miara-miditra aminao n'ity taona ity tsony. Zay fatorana nandritry ny 20 taona nangezanao hatramin'izay. Raiso ny fanafana amin'ny anaran'i Jesosy. Raiso ny fanafana amin'ny anaran'i Jesosy. Manompo misaotra an'Andriamanitra ny amin'ny fanafahany feno amin'izay. Efa melo ny lalana anao amin'ity taona ity Andriamanitra. Ny trompetra no nitsofina fa hatramin'ny faran'ny taona miantoka Andriamanitra. Satria joro amin'ny fahamasina ilay tompon'ny fahamasina sady masina. Ary mino aho fa ny herin'ny fahavalitra anaketsana pahefana mandrakizay. Nitoera fotsiny eo an-tanin'ny ankavanana ianao. Nitoera tsara ao amin'i Jesosy Kristy. Fa ny fahavalonao dia ho ataony fitoeran-tongotrao. Ity ny taony jobilo atsika. Natsika iorakoraka mafy ao an'Andriamanitra. Mbola vonina vempidele. Est-ce que vous êtes prêts à louer Dieu? Alléluia. Alléluia. Les murailles s'écroulent ce soir. Amen. Les murailles s'écroulent ce soir. On a sonné la trompette et les murailles vont s'écrouler. Amen. Mrudanan mande. Yes. Tous ceux qui veulent louer le Seigneur, venez. Venez, s'il vous plaît. Vous êtes prêts à louer Dieu? C'est une année de grâce, c'est une année de délivrance. Les murailles s'écroulent maintenant, mais les murailles s'écroulent maintenant. Elle est où ta Tinabine? C'est parti. C'est parti. Rudanamanda, Mirudananman, da feno fidera na nossa ai.
Ianao tompofaefana manao hoe mirodana dia tsy maintsy po tsikara mirodana ny manda mirodana ny manda mirodana ny manda feno fiderananao zahay Ianao tompofaefana manao hoe mirodana dia tsy maintsy poty hey raha misy olana sarobahana amin'ny fiainanao fanafahana goavana no mirotsaka eo ka mato mirodana mirodana raha misy alahelo tsy hay fafana amin'ny fiainanao fanafahana goavana no mirotsaka ka mato eo mirodana ma haya he ho 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 aiza le urakuraka wantumpa ho 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 Les enfants d'Israël ont fait le tour 7 fois avant que les murailles s'écroulent. On va faire un compte à rebours de 7 à 0, ok? Est-ce que vous m'entendez? Ceux qui sont derrière? Ceux qui sont derrière, vous m'entendez? Est-ce qu'on peut se lever s'il vous plaît? Pour cette partie, juste pour cette partie. Tous ensemble. De 7 à 0. Et quand on arrive à 0, tu vas faire un cri de joie que tu n'as jamais fait de ta vie. Ok? On est prêt? À 0, un cri de joie que tu n'as jamais fait de ta vie. Et quand tu vas crier de joie, la délivrance devant Jésus comme on l'a dit aujourd'hui. Quand tu vas crier de joie, les chaînes sont brisées, les murailles s'écroulent. Alléluia. Amen. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, crie de joie.
Hey, à vous tous seuls. Haya. Alléluia. Vous restez là. Ah, ça va chauffer, hein. Qui s'est dansé ici? Waouh, tonton Péter. Tonton Péter, tonton Péter. On chante tous ensemble. C'est parti, c'est parti. Hey. Hey, hey. Tout le monde. Tous ensemble, on tape les mains comme ça. On chante ensemble. Jehovah Jireh, mana sijadarabarai, raseja marari, Jehovah Rafa, izitimandawani, yarakami kufona, Jehovah Shammah, kabata ujani manume, viadana na waye, Jehovah. Élève ta voix. I won't know.
tout là. Est-ce que, dis à celui qui est à côté de toi, est-ce que tu es prêt encore à me toula? Hey! Yes! C'est parti! DJ. Oh! Love you. Est-ce qu'on peut acclamer pour ces musiciens, s'il vous plaît? Tout le monde, faut s'affaloter, l'odionosa, s'affaloter, caminosa di social, faut s'affaloter, l'odionosa, c'est toi que la main pizza. Encore une fois, faut s'affaloter, l'odionosa, s'affaloter, caminosa di social. Il è pieno soffagnove quando quella appandube niente pieno faz a fiesta manana no ma tu valere liberazione sabe un buena farà amare che tanta requaro guarda social tout le monde, faut s'affaloter, l'odionosa, aminosa di social.
Le DJ va nous faire danser, restez sur la piste. Est-ce que tout le monde est là? Vous êtes prêts à danser? Je vous invite tous sur la piste. Si oui, il y a aussi les tac-tac qui sont prêts si vous voulez manger quelque chose. Le buffet est ouvert à tout le monde. On est dans la joie. I've got